radio antsony filazantsara. Dia mbola faly miarabanao indray zahay ry mpiainoavana, manatenanao hazo atrandro fifaliana sy fahasoavana io mpiainona ny fandaharany radio antsony filazantsara. Miaraba tompoklahy, finaritra tompovavy. Voantsinapy, fandaharana ampaheresana sy ampiorenana ny mpiaino amin'ny finoana. Dia mbola faly miarabanao indray zay ry mpiainoavana, ary ampitiavana no itsidiana ny tokantranonao ary anolorana ianao ny fandarana voatsinapy ny radio antsony filazantsara izay anasana ianao ampanajana anaraka hatramin'ny farany. Misaotra ny amin'ny fahazotoanao dia meno vinaritra tompoko. Misy maro amatsa amikaraina ka eto ny jiro mahaka tsy mba misy atoandro na maraina fa mazina renia itrolo marombe no maniry mafy hoe mamidina mankaty itondray baibolire izy refatahandre an'ny Kristi tomposo mandeana hony tompo mandeana ho amin'izao tontolo izao mitsangana ary eny mitsangana fa izy no mana. Mandeana hitarikan'ny jamba ampifalion'ino refo ny mahantra ilazao fa misy lamba tsy miova tsy mety lo Jesu hofonaina so sady ranonainako aseolo hitany tena andra manitra tompo tao andanitra ambarao fatany mandeana hony tompo mandeana ho amin'izao tontolo izao mitsangana ary eny mitsangana fa izy no mana. Mandeana hanatanjakan'ny osa omeo tokireny ketraka ny anjaranao atao fihototosa ka aza miareraka mandeana ianao ka vitao ny asanao fa ny tambinao ary mbola hanianire ny andraisa tambibe erehefa tsy ety mandeana hony tompo mandeana ho amin'izao tontolo izao mitsangana ary eny mitsangana fa izy no mana. Tsy maintsy mitovy ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa aho satria izany no nanirahanahy. Bilani, la città.
Andriamanitra rainay eo mbola misaotranao tokoa zahay raha nitahinao sy niterizinao ka nahatratra izao andro an'io izao indray ahafahanay miaona aminao amin'ny alalan'izao fampelesam-peo izao. Mamangy ny tokantranony mpiaino tsirairay zay amin'izany ary ianao anefa ry Jesosy tompo malalanay no efa niteny hoe tonoony ao amin'ny trano idiranareo ny fiadanana koa dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy tomponay ny fiadanana ho amin'ny tokantranon'ny olona rehetra izay miaino izao fandaharana izao. Ny zavatra teny irinay tompo dia ny anatrehanao izao fandaharana izao ka ianao mihitsy no anambara amin'ny tsirairay amin'ny alalan'ny fanahy masina izay tianao ampitaina aminay.
fa miteneny ianao ary mba andraisanay ny teny fiainana tolotra ao anay ary ahatonga anay olom-baovao ao aminao Jesosy Kristy. Ny fandaharana izay ho tanterahana eto anio dia mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany iny, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart's burnt and be, when I am still and wait here in His silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. Raise me up. You raise me to more than I can be. Ny fankazara amin'ny totoy ianao dia hiadana, izany no ahatongavan'ny soa aminao. Masina ianao mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany ary alatsao am-ponao ny teniny. Raha miverina aminy ianao dia ahorina tsara. Eny raha mpanalavirinao ny lainao ny eloka, ary io eny mivovoka ny akoram-bolamena sy ny akoram-bola fotsy. Eny
ary io eny amin'ny vato eny andohasahndrika ny volamena avany ofira fa ny tsotovy no akoram-bolamenanao sy akoram-bola fotsinao ary ny vola fotsy mamirapiratra ho anao fa amin'izany dia iravoravo amin'ny tsotoy ianao ka anandratra ny tavanao amin'Andriamanitra raha mifona aminy ianao dia iainanao izy ary ny voadinao dia efainao ary raha misy kasainao atao dia ho tanterahana aminao ary amirapiratra amin'ny lalanao ny mazava raha misy mihetry dia ataonao hoe misandrata fa ny manetry tena ho vonjeny anafaka ny olona meloko izy eny ny fahadiovan'ny tananao no anjena azy tinjoviny voro manidina zay tsy mamafina mijinja tsy mitaona ho any antsokotry izy regny nefa velombeloneny ny raintsika azy any andanitra no mamelona finaritra miadidy azy ary ko mikarakara tsy avelany odiso anjara miota lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny akiorona finona ka ivavaka sy fona tereny vonikazo any anjara ampitafiny voninahitra maika fayanao izay fofonainy minofa ho karakarainy mihoatra lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny aokiorona finona ka ivavaka sy fona katsahoandrony fanjakany mandalo any eny eto antany ampiny anao fahazamanany amizany ankasitrao alony androany mihoatra lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny aokiorona finona ka ivavaka sy fona mihoatra lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny aokiorona finona ka ivavaka sy fona fa aiza no ahamarina ny zanak'olona eo anatrehan'Andriamanitra Joba 5:2 Andriamanitra no manamarina Romanina 5:7 amin'ny fanadinana momba ny taranja sasany dia atao amin'ny endrika fanontaniana misy valiny maro isafidianana ny laza adina fotoana fohy dia fohy no menany mpiadana amin'izay azoany mamaly fanontaniana maro arak'izay tratrany mitady fahazarana mamaky aingana saingy tsy manafisafotsiny ity fomba fanadinana anankiray ity mila mahay mamantatra sy miala amin'ny fandrika ny mpiadana moa ve ny olombelona tsy manana fanontaniana sarobidy lavitra noho ny izay voalaza teo tsy maintsy valiana mandritry ny androm-piainany dia ny hoe ahoana moa no hamarina ny olona eo anatrehan'Andriamanitra ny vali teny tokana marina amin'ny fandrify amin'izany dia ao amin'ny finoanan'Andriamanitra izay naniraka ny zanany ho avitra noho ny fahotana mba hanamarinany ny mpanota Jaonina 1:4-20
raha manontany ny mpianatra hoe inona no ataonay mba hiasanay amin'ny asan'Andriamanitra, dia hoy Jesosy hoe izao no asan'Andriamanitra dia ny inonareo izay nirahiny. Jaonina voalohany toko 9:19 sy 7:20. Ary raha nanontany an'i Paoly sy Silasy koa ilay mpiambina ny tranomaizina hoe inona no mety ataoko mba ho vonjenao, dia novalian'ireo hoe minoan Jesosy Tompo dia ho vonjeny ianao. Asan'ny apôstôly toko 9:13-30. Tsy nimiditra ho mpiangombana ao anatin'ny fiangonana na ny fikambanana na manaraka ny fotom-pampianarana iray akory no atao hoe mino, fa ny mahatoky tanteraka ny Jesosy Kristy ilay namonjy antsika tamin'ny nafatesany tamin'ny hazo fijaliana. Ao amin'ny Baiboly no ahitanao ny valy ny fanontaniana rehetra mety apetraka ao, ka azonao mivelona amin'ny finoana sy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny finoko anao Tompo no mampijoro ay, mba tsy ho voazongozona mireo fakapanay. Finoko anao Tompo, finoko anao no mampijoro ay. Já me fumaranao, vivavaka aminao, mametraka ny fiainako ampelantananao, ka vaozeko indray ny fiainako ampanay, mba aizanao miantra fonay. Fanantenany indray miaraka aminao, fanantenako ny onenanao, tsy zaho intsony no velona fa Kristy velona. Ato anatiko. Fa fitiavana toko nombony indrindrao, io fitiavany o Tompo no mampandefitray, ka mampetony ny amboboko. Fitiavana Tompo nombony indrindrao, fanantenany indray niaraka aminao, fanantenako ny onenanao, tsy zaho intsony no velona fa Kristy velona. Ato anatiko. Fanantenany indray miaraka aminao, fanantenako ny onenanao, tsy zaho intsony no velona fa Kristy velona. Ato anatiko. Fanirikoriray ny aloka aminao, sy ho fanaka fitondranao, ho fitondranany anao.
intsony no velona fa Kristy velona ato anatiko fanantenany ndrasa miaraka fanantenako ny omenana tsy zaho intsony no velona fa Kristy velona ato anatiko ato anatiko tsy zaho intsony no velona fa Kristy velona ato anatiko fanantenako izany. Radio Antsony filazantsara. Atsipazo eny ambony rano ny haninao fa ho hitanao ihany izy rehefa ela samomeo anjara ny fito ary na dia ny valo aza fa tsy fantatrao izay fahoriana anjoa aty ambonin'ny tany raha feno ranonorana ny rahona dia halatsany amin'ny tany izany ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny azo dia eo amin'izay anjerany ihany no andriny izay fatrapihevitra ny rivotra tsy hamafy ary izay manahy ny rahona tsy hitsinja toy ny tsy hahafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra na ny amin'ny fitombon'ny taolana ao an-kibony izay manananaka dia toy izany no tsy hahafantaranao ny amin'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra amin'ny maraina dia hafafazo ny voanao ary amin'ny hariva dia azatsahatra ny tananao fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo aoriana na angamba samy hovanina avokoa izy rotonta mamy tokoa ny mazava ary mahafinaritra ny maso no mijery ny masoandro fa na dia ela velona aza ny olona dia aoka ho faly amin'ny andro rehetra izy ka tsy ary ny andro maizina fa ho maro reny izay rehetra ho avy dia zava. Fa mentre chiari
mijery azy ireo ka miramirana sady tsy mankahiay ny tavany salamo fa 4:30 izay fatrapijery ny zavapoana n'izao tontolo zao dia tonga zavapoana tahaka azy koa izay varian-kevitra amin'ny fanoerana ataon'ny mpanao ratsy dia ho kivy izay mijery ny tafiodrivotry ny fahoriana sy ny fiavovon'ny alin-dranom-pahasairanana dia antso mafy noho ny tahotra izay mijery ny eo anamin'ny tiny fony dia tsy mahita afa-tsy ny fahotany tsy firehana fankatsiapo sy fitiavan-tena ary eo ampijerena zany dia tonga very hevitra ka tafiditra amin'ny famoza-po fa izay mijery an' Jesosy kosa dia mahazo fifaliam-be ka mirana satria ao am' Jesosy no azony famonjena sy fahamarinana ary fahamasinana ny fijerena an' Jesosy no azoana hery ho an'ny fanahy izy no fiarovany mafy amin'ny androm-pahoriana izy no azo mpamelan-keloka raha manota ary toro-kevitra mahasoa raha tsy mahita izay atao afaka amezay rehetra ilaina izy izay mijery an' Jesosy izay nanavitra azy tamin'ny fahotana izay te hitarika azy isan'andro izay sakaizany mahafinaritra sy mahafa-po dia mirana noho ny fifaliana Kedo zany mazava Lai azy meta lu indro fanisava Ami mizara izany tarani Ka isambara varana samy mahazo ny anjarani Sandaina vula Kani fialana lina Viti timeti tula Nila hitu kanyasha Natau ni suruna Kudena hona nutsi andai Yano tulurana Te imarika, e tani tigari
firenena sovinotsindanke indenitan zay manamara fitiavandehibe tesonanetsitena tonga isolovonya simba ufamunzena ramuditsinanuna wananuniavini isulungeluka itwetrewambinanuhiri umanaharuna Tena eimaleta etamitsika iani firenena sovinotsindanke indenitan zay manamara fitiavandehibe zay manamara fitiavandehibe Ny salamo fiderana. Mira firam-baovao ho an'i Jehova, mira ho an'i Jehova ry tany rehetra, mira ho an'i Jehova misaora ny anarany, lazao isanandro ny famonjena mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana nataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika ho terena indrindra, sady mahatahotra fa ambonin'Andriamanitra rehetra, fa Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinona fa Jehova no nanao ny lanitra. Fa mirapiratana azy voninahitra no eo anatrehany, hery sy fahatsaran-tareno ao amin'ny fitoerany masina. Ry firenena manomeza ny Jehova, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehova. Manomeza ny Jehova ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesy eo an-kianjany. Miankofa eo anatrehan'i Jehova amin'ny fiaingona masina, mangovita eo anatrehany ry tany rehetra. Lazao any amin'ny jentilisa fa Jehova ny mpanjaka, ary izao rehetra izao voaorona ka tsy hihetsika. Hitsara ny olona amin'ny famarinana izy, aoka ho faly ny lanitra ary ho ravoravo ny tany, aoka hirondrona ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, aoka ho faly ny saha sy izay rehetra ao aminy, dia hioby amin'izay ny azo rehetra any anala. Eo anatrehan'i Jehova fa avy izy, eny avy hitsara ny tany izy, hitsara izao tontolo izao araka ny rariny izy ary ny firenena amin'ny famarinany.
raha hampanatrehanao azy ny fonao ary atantinao aminy ny tananao ka misy eloka eo an-tananao dia areo lavitra izany ary azavela isy ratsy hitoetra ao andainao dia azo anandratra ny tavanao tsy misy tsiny ianao koa hijory tsara ary tsy hatahotra fa ho adininao ny fahorianao toy ny rano efa nandalo no atserovanao azy ary mirapiratra lavitra noho no mitatao-vonana ny andronao na dia sendra manjombona azy dia tonga tahaka ny maraina hatoky ianao satria misy fanantenana eny hijery manodidina ianao ka andro tsy aminahy aho dia ho tafandry ianao fa tsy hisy anay taitra ary maro no ila sitraka aminao fa ny masony ratsy fanahy kosa ho pahina ka ho very avokoa ny fiarovana azy ary ny fialanaina ihany no any sisantenaina
miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny izy. Hebreo toko voalohany andinin'ny fahatelo. Mahery Andriamanitra, iza no maharefy ny herin'ny tsy toa. Ny zavatra rehetra dia ny zavatra rehetra misy, na hitan'ny masonao na tsy hitan'ny masonao dia azoniny. Ny zava-boary rehetra dia ho an-tanany ka entiny. Raha miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny izy, moa isalasalanao va ny hoe mitondra anao izy? Tena tsy rariny ny isalasalanao amin'ny herin'Andriamanitra. Izy izay miazona ny zavatra rehetra dia mahatondra anao ambamin'ny anao rehetra. Mitondra ny fahotanao izy ka mamela ny fahotanao. Ny fanahinao sy ny aretinao mban'ny adidy sy andraikitrao dia tia ny hoentina avokoa. Tsy misy fetra ny herin'ny teniny. Tena kely bitika tokoa ianao, saika ho tsinotsinona sahala amin'ny fasika anankiray raha ampitahaina amin'ny tany tontolo mban'ny zavatra rehetra eo aminy. Ny aianao rehetra dia ohatry ny vovoka kely eo amin'ilay fasika kely anankiray, ka raha ny zavatra tontolo aza vao azon'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenany, moa tsy ho azony atao va ny mitondra ilay fasika anankiray misy ny vovoka kely bitika? Miankina amin'Andriamanitra ianao ka matoky azy, fa lehibe tsy takatry ny saina ny hery hitondrany izao tontolo izao. Didina
radio antsony filazantsara. Ny tenin'Andriamanitra sy ny famakafakana azy. Ny teny izay ho fakafakaitsika anio dia ho hitantsika ao amin'ny Jaona toko 7:20 ka ho raisina amin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30 ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy dia nentiny niala tao amin'ny Kayafa ho ao anaty rova. Ary maraina koa ny andro tamin'izay. Nefa ireo tsy niditra tao anaty rova. Fandrao ho voaloto fa efa ihinana Pasika izy. Ary Pilato nivoaka eo amin'ny teo ivelany ka nanao hoe inona moa no hiabanganareo io lehilahy io? Dia namaly ireo ka nanao taminy hoe raha tsy mpanao ratsy izy dia tsy mba natolotra ianao. Ary io Pilato taminy entonareo izy ka tsarao araka ny lalànareo. Hoy ny Jesosy taminy izahay tsy manam-pahefana hahafaty olona. Mba ahatanteraka ny tenin'i Jesosy izay nolazainy nanambara ny fomba ny fahafatesana izay efa hiaretany. Ary niditra tao anaty rova indray Pilato dia niantso an Jesosy ka nanao taminy hoe ianao va no mpanjakan'i Jiosy? Jesosy namaly hoe efitrao ihany va no anaovanao izany sa nisy hafa nilazay taminao? Pilato namaly hoe mo ao Jiosy,
ny firenenao no sy ny mpisorona be no nanolotra anao tamiko. Inona moa no nataonao? Jesosy namaly hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny jiosy aho. Nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Ary hoy Pilato taminy, mpanjaka vary ianao? Jesosy namaly hoe voalazanao fa mpanjaka aho. Izao no nahaterahako ary izao no niaviako amin'izao tontolo izao, dia nambarany marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia miaino ny feoko. Hoy Pilato taminy, inona ny marina? Ary rehefa nanontany izany izy dia nivoaka anakeo amin'ny jiosy indray ka nanao taminy hoe tsy hitako izay elony na dia kely akory aza. Izao no nahaterahako ary izao no niaviako amin'izao tontolo izao, dia ny anambarany marina. Tsy hain'olombelona ho azy ny ahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy izy ihany no manambara sy maneho izany. Ao amin'ny testamenta taloha dia didy folo no nambarany izany. Maro ny mpanoratra no nanazava izany. Andriamanitra dia marina satria tsy tia ota, tsy mamaly heloka ny ratsy, tsy manadino ny manao ny tsara, mamindra fo fa tsy mora tezitra, mamonjy ny olony amin'ny fitiavany ka mamindra ny fahamarinany amin'ny mpanota sy manamarina azy. Ny tena fahamarinana dia ny sitrapon'Andriamanitra. Izany dia ambarany eo amin'ny didy folo mba handraisan'ny olona azy ho an'ny tenany, koa mba ampiharany azy amin'ny fiarahan'ny miaina. Simba ny fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny anarana izany fahasimban'ny fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra izany no nahatongavan'i Jesosy sy ny aretany fijaliana tetỳ an-tany, ka hoy izy, izao no nahaterahako ary izao no niaviako amin'izao tontolo izao, dia ny anambarany marina. Jaona 20:7-7. Tonga anambarany fahamarinana amintsika Jesosy. Koa raha te hahafantatra ny fahamarinana ny olona dia tsy maintsy mahafantatra ny marina aloha, dia Andriamanitra izay hany marina. Ao amin'i Jesosy zany no anambaran'Andriamanitra ny tenany amintsika. Ny sitrapony iray dia ny fitiavana ivelomana amin'ny fo sy ny saina ary ny fanahy sy ny hery rehetra eo amin'ny fiainana. Ny fahamarinana dia ny fankatoavana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia ny hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ary tiavany namanao. Izao anefa ny zava-misy, sarahan'ny olona ny fitiavana roa. Misy mandrivotra ny fitiavan'Andriamanitra fa manamaivana ny fitiavanamana, tsy mijery ny fiainan'ny olona ara-nofo fa variana amin'ny fanandratana ny ara-panahy fotsiny. Misy koa ny mandrivotra ny fitiavanamana ka manao tsinotsinona ny fitiavan'Andriamanitra, tsy mahafohy fotoana na andany hery amin'ny raharaham-panahy nefa miseho malala tanana amin'ny asa fanasoavana ny ivelany. Izao no fanazavan'ny Jaona izany, izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tian'ny namany. Tsy azo sarahana ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Voan'ny aretin-dratsy avokoa ny olona rehetra, fahazarana ny mamonjy fotoam-pivavahana, fahazarana ny mihaino toroteny sy valan-dresaka, fahazarana ny manao heny tompoko amin'ny fanaovam-batisa, andika tsy misy fahamarinana mety ho latsapaka ao amin'ny aty fiainan'ny olona. Mba ampijoro ny fahamarinana dia ilaina ny fihavozana sy ny fivoarana. Tsy misy fihavozana ivelany mety ho tanteraka raha tsy misy fihavozana anaty. Hoy Jesosy, ny marina no mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra, koa mibebay ianareo. Ny fibebahana dia fahatsiarovan-tena. Ny olona mibebaka dia tonga saina ka manaiky hivoatra, vonona hekeloka ary tapa-kevitra hiova fo. Izany no fiandoham-pihavozana taken'ny fahamarinana. Amen. Fia
andriamanitro aza manalavitra andriamanitro faingana monjy aho aoka homenatra sy holevona ny mpanohitra ny fanahiko aoka hitafienatra sy fahafambaraka izay mitady anisy ratsy aho fa izaho kosa dia nantena mandrakariva ary hitombo lalandava ny fiterako anao ny vavako hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva fa tsy fantatro ny isany hoentiko ny asa lehibe nataon'i Jehovah tompo mampahatsiaro ny fahamarinanao aho dia ny anao ihany andriamanitro ianao efa nampianatra ahatra ny fony aho mbola tanora ary mandraka kehitriny dia nitory ny fahagaganao aho koa mandra-pahantitro sy fotsivolo dia aza mahafoy aho andriamanitro mandra-pilazako ny sandrinao amin'ny taranaka sy ny asanao lehibe amin'izay rehetra mbola ho avy ary miatra amin'izay aho indrindra ny fahamarinanao andriamanitro izay nanao zava-dehibe andriamanitro iza ny tahaka anao ianao izay mampahita fahoriana be sady mafy no amelona indray ka mampakatra indray amin'ny fitoerana lalina amin'ny tany
tena tanteraka ny fanahiny vola. Mipetraka eny amin'ny tanàna manodidina n'Antananarivo Randrimenakavy, ka matetika dia tsy maintsy miakatra ny Antananarivo amin'ny akamaroan'ny taratasy atao, na koa rehefa misy zavatra ilaina ka tsy misy atao tanàna. Ny teny tamindreny ny vola indray andro. Niny mila kopia atao amin'ilay dossier ko. Asindray zao raha oviana vao vita ilay izy. Tena manahy mihitsy aho. Koa dia alefa miakatra izany lala raha pitso anao izany. Tena matahotra mihitsy aho hoe ho tara ilay izy fa indraindray anie ka ela be ery vao azo ny kopia. Ny andry korery vola mbola tsy mandeha kory dia ny hoe matahotra no tara ny fametrahana dossier no an-tsaina. Tena olona be fanahina mihitsy indrika. Ary tena tsy miova mihitsy fa dia ohatr' izany foana rehefa misy zavatra atao. Mandeha mianatra sao tara eo e. Dia lasa nandeha nianatra vola fa ny reniny kosa dia ny antso'ny lala. Lala, Ahoana tompoko? mandeha miakatra vao maraina ianao amin'ny 5 sasany farafatarany fa mila manao kopia ho an'ny vola anaovany dossier ka sao dia tsy mahazo numéro eo indray. Eny tompoko. Ataoko amin'ny 5 izany ny famomandry. Revay rery lala ny filazan'ny olona fa izany famomandry izany tsy hain'ny olona mihitsy intsony a. Eny tompoko. Amin'ny 5 ny revay izany no ataoko. Ie, izany mihitsy. Tsy amin'ny 7 moa ny fizarana numéro. Eny tompoko. Amin'ny 7 sady efa be dia be ny olona milahatra amin'izany amin'ny 7 izany. Noho ny ampitso dia lasa lala nandeha vao maraina, nanao ny kopia ny vola. Fa tonga izy dia notsinen'ny madama. Tonga indry, nahazo numéro ihany ve? Eny tompoko. Amin'ny lakamisy hariva hono no alainy ilay izy. Ay, tsara izany. Amin'ny alakamisy izany alaindry eny. Tandremo sao adino fa izao efa be rena ka sao tsy tadidiko. Tsy adiniko mihitsy re tompoko. Noho ny tonga ny alakamisy atoandro dia lasa lala nandeha niakatra haka ny kopia. Noho ny tonga atao amin'ny firaisana dia Saika haka ity kopia ity tompoko. ay, andraso kely jereko tsy mbola vita soni ilay izy fa miverena raha pitso. Dia raha pitso indray izany. Ka efa teneniko ianao raha pitso kinona indray ary. Ianao ve tsy mahazo teny gasy? Dia lasa nandeha nody lala sady ny verimaina no nangahiahy. Noho ny tonga tany an-trano dia Tena tsy azo ilay kopia tompoko. Fa naninona nga tsy hoe androany hariva ilay izy? Androany hariva mihitsy ny lazainy. Fa nataony hoe tsy mbola vita sonio hono dia verina indray raha pitso hariva. Ohatray, raha kosa izany dia verina any raha pitso fa inona moa no azo atao? dia lasa indray lala ny verina tany ny ampitso hariva. Olona hafa indray no nandray azy tao dia olay olona. Tsy hitako mihitsy ty anao ty raha matoa kely fa manao afangatahana vaovao dia amin'ny alatsinainy ny verina makazy. Tsy nahatsindry fo intsony lala ka namaly hoe Tena efa niverina teto any anakan'io maly. Fa nilazainy hoe tsy vita sonia dia nasainy niverina indray androany tompoko. ka tena tsy hitako mihitsy anela izy ka inona ary no lazaiko anao eto. Tena mialatsiny aminao aho fa izany hoe tsy amerenako anao hiverina maraina ahaka numéro indray fa mba tonga dia hoe ny ariva ianao no maka azy. Tsy nahatentsony lala fa dia nanaiky tsy vidiny. Dia amin'ny latsiny ariva izany vita izy io tompoko. Izahay anie ka lavitra be no mipetraka e. Aza matahotra ianao fa vita eo e. Ny teny rery lala teny an-dalana. Lozy tia marina. Misy azy madamo sao. Hivola koa sao no tena tezitra. Asa anaovany ahy eo. Kanefa nie dia tsy miankina amiko mihitsy. Amin'izay koa amin'ny firy sao vao tonga any an-trano ny amboteiazy. Ity tena mamely mafy mihitsy. Izay ve indry vao tonga ry lala? Ka azo ihany ve ny kopia? Tsy azo tompoko. Fa ino no ty lazaindry? Tena marina ve izany? Tena tsy azo tompoko. No lazainy hoe tsy hita mihitsy hono ilay izy dia nasaina nanao fangatahana teo eo dia alaina amin'ny latsinainy hariva indray hono e. Tena mbaloza mihitsy izany ataondry zareo izany Fa misy inona ry neny no totesitra neny? Tsy azo indray hono ilay kopia. Ka ilala koa izay tsy mba nijerijery hoe iza no olona tonona fa dia nomena fotsiny amin'izao ilay fangatahana dia izay. Mba jerena ry lala hoe konjokonjo ve ilay olona sa mba miramirana.
jerijerena hoe manahoana ny tarehany fa tsy tonga de omena fotsiny amin'izao le izy efa fantatra ihany ny manao zavatra aty andreny vohitra amin'ny rehefa manao taratasy. Aza ilala kosa no mena tsiny sy analanao vokiny eo ry vola tsy misy miankina aminy ane zany ary tsy misy fahadisony ianao koa vao tamin'ny resaka ilay izy de efa tonga de be fanahina ohatrin'inona ka aiza moa no isy zavatra andeha am'lony ny tokony ataonao de mivavaha ianao mba ho vita soamatsara ilay izy amin'ny alatsinainy. Zay vao tonga raka izy mbotay azy tahaka ninona zany ary maninona koa ireto ianareo no to hafahafa daholo ny tarehanareo fa misy inona e? Ay tonga ianao tsy de misy inona akory fa tsy vita indray hono le kopia amin'ny voly me fangatsy efa herinandro zay e? Eny efa inefatra zay no nandeha tany de amin'ny alatsinainy hono indray vao ho vita. Marina ny frais manam-pahavitan'izany fa tsy efa 10,000. Zany mihitsy ka. Izany anie no mahatonga ny olona anome vola indraindray rehefa manao reny taratasy any amin'ny birao reny. Aleo manome kelitra zay miverimberina any impiry. Ity ianao koa randry izao kosa aloha tsy ame azy vola mihitsy fa tsy ahakasitrahan'Andriamanitra neny manao kolikoly tsy mety amiko mihitsy ka. Fa izao ne tsy milaza hoe tokony hanome vola fa miteny fotsiny aho hoe zay no mahatonga ny olona anao izany hatramin'ny oviana koa moa isika no manao izany ka taitra mantsiko. Ry mpianoajaina eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia tsy randrimenakavy ihany no mety ho tratran'ny fahasahiranana toy izao rehefa manao taratasy any amin'ny birao fa ny akabeazan'ny olona tokoa. Betsaka tokoa ny olana lalovana ary dia manao izay eritreretintsika ho mety isika mba hahavitan'ny taratasy izay retsika. Ny zavatra tena adinontsika anefa dia ny hoe raha tena mino an'Andriamanitra tsika dia ho azontsika fa tsy mitovy mihitsy ny fomba fiasan'Andriamanitra ka tanterahan'ny zavatra iray sy ny fomba izay eritreretintsika olombelona. Fantatsika tsara fa Andriamanitra mahery ny andriamantsika ary manana ny fahefana rehetra izy hanatanterahany zavatra tiana ho atao ary fantatsika tsara ihany koa fa tena tiantsika izy ary manome maimaim-poana ny zavatra ilaintsika araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina 9:2 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra. Fantatsika tsara zany kanefa rehefa mivavaka isika dia na mangataka amin'Andriamanitra dia mbola manahy ihany ary mieritreritra fa mety tsy ho vitany zany. Ny antony mahatonga antsika hanao tony zany dia tsy mahatoky tanteraka azy isika. Tsy mino tanteraka isika fa tena Andriamanitra manana ny fahefana rehetra izy ary Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ihany koa ary dia izy mihitsy no niteny izany araka ny hita ao amin'ny Jeremia 2:17 manao hoe indro izao Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava mahagaga izay tsy haiko va. Ry mpiaino ajaina raha toto zava-manahirana ianao ka misy olona saribahana eo amin'ny fiainanao de izao no lazainy ianao ao amin'ny hoe mangatady omeny ianareo mitadiava dia ahita ianareo dondony de hovoana ianareo fa zay rehetra mangataka no mahazo ary zay rehetra mitady no mahita ary zay mandondona no hovoana. Lioka 2:1-7. Aza manao tahaka ny vola be fanahina sady manadiny mihitsy ny mangataka aminy aza fa matoky azy avilao izy hiasa de ho hitanao ny vokatra zany fiainanao. No
miaraka minyarotroako manolo te naoliovina manorina minarony finoako natony votsina bibitika ato navelana yatefawapo nisobina namabibitika isaia efa pianyovana Zamelakana, zesoso, razimada, itanaku, kaiduni, kutsutisha, meso, warena sifananaku, namanagane, Samua Mariana Lutukitu Atunyatu Rakamina Iratu Sadisukitu Nifauta Nizaimaneta Katoma pisara kaiamina Nyaivaru Zandrevanirina Mahasu akunifiana mauva Uamasinu mendikawana Mauvunina itauriraititu Zafanulu rantena kuisa Apiwa haifikitamiyaukuku Zamelakana zesoso Razimada itanaku kaiduni kutsutisa meso warena sifananaku namanagane samua waiana utukitu Atunyatu Rakamina Iratu Sadisukitu Radio Antso'ny filazantsara. Mbola mitomany ve Andriamanitra kehitriny? Eny, mbola mitomany Andriamanitra. Sary anohatra ihany anefa no ilazana fa mbola manrotsaka ny ranomasony ny tompo mba ahafahantsika manakatra ny toe-po ao anatiny. Sanatria tsy Andriamanitra be tomany ny tompontsika fa Andriamanitra be fangoraha-po te hamonjy antsika. Mitomany Andriamanitra satria maro ny olona no miazakazaka ho amin'ny faharatsiana, mitondra ho amin'ny fahafatesana. Tsy vitsy ny zanak'olombelona ao anatin'ny alahelo sy ny sento ary ny famoizam-po. Tsy tambisaina ireo mampijaly sy mampahory ny hafa, rakotry ny fahotana sy ny tsy fahamarinana ary ny fahalovana ny sehatra samihafa eo amin'izao tontolo izao. Tsy ho faly eo anoloan'ny aizina miompampana mamatotra ny rehetra toy izany Andriamanitra. Mitomany Andriamanitra satria sady malahelo no te hamonjy sy hanafaka izy, satria toetrany raha teo izany. Noho izany
dia miantso ny kristiana tsirairay sy ny fiangonana ho vavolombelona sy mpaminany izy. Tokony ho tsaroana fa tsy toetra ny mpininy no mampitomany olona, ny anafaka ny olona ao anatin'ny tomany no asany. Tsy mpitazana ny mampitomany sy ny mpitomany fotsiny fa handray andraikitra ampangina ireo endrika samihafa mamodika ny fiainan'ny olona. Koa amin'izany mitsangana mihazava ianareo no fahazavany izao tontolo izao. Isaia 7:2. Mateo 5:4. Misaotranao famba no fidinao piasanao kana de tsy mendrika zao nomenao anjaranao miasanao sinonao andriamanitro sinonao nombatinedrina panotao tsy mendrika tokoa nefa indro fatoloranao niso kambarapety zao ny fafozantenako anompanao aiko tsy andrana kilombiandoa fa tena anao ny asanao toko ka nisatonany aiko nyandroko nyareko nefanahiko Jeso foiko ary hoentiko manao sy manefizao fanopoko izao. Jesu ekeko eto izao nio fitaovaneo ampelatananao itorina ny famonjenao anitarana ny ambaindainao ufadiko izany oeranao zava-mifanohitra mimbakonao na itondra ny fiangonanao anao ny fanao ny zao tontolo izao kambarapety zao ny fafoizantenako anompanao aiko sy andrana kilombiandoa fa tena anao ny asanao toko ka nisatonany aiko nyandroko nyareko nefanahiko Jeso foiko ary hoentiko manao sy manefizao fanopoko izao. Izairiko dia nifanainao ambombay kana satao na fivorina tsy aroaroko faratsiana Jesu mba tovy amiko fa ianao tsy afoina sarakay
rizaty efako gambarakoety zaho ny fafoizantenako anompanavaiko tiadrarakilombiadoa fa tena hanao ny azanao toko ka anisako nariako nyandroko nyareko nefa nahito Jeso foko ary hoentiko manao tsy manefizaho fanompoko izao ka anisako nariako nyandroko nyareko nefa nahito Jeso foko ary hoentiko manao tsy manefizaho fanompoko izao. Mamindra fo sy miandry Jehova mahari-po sady be famindram-po tsy mandahateny mandrakarifa izy na mitahiry fahatezerana mandrakizay tsy mba manao amintsika araka amin'ny fahotantsika izy na mamary antsika araka ny helontsika fa tahaka ny avon'ny lanitra ambonin'ny tany no abe ny famindram-pony amin'izay matahotra azy tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorany fahotantsika amintsika tahaka ny fiantra ny ray ny zanany no fiantra ny Jehova izay matahotra azy fa izy mahalala ny toetsika ka mahatsiaro fa vovoka isika tahaka ny ahitra ny andro ny zanak'olombelona tahaka ny vonin-javatra eny an-tsahany fa monina satria tsy hofindrivotra izy ka lasa ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerany fa ny famindram-pon'i Jehova dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy ary ny fahamarinany miatra amin'ny taranaka. Yeah.
Ny fitiavana. Izao na dia miteny amin'ny fitenin'anjely, ka haiko avokoa ny fitenin'ny olona, kanefa tsy manam-pitiavana akory na kely, dia tonga olo-pona aho dia tsinotsinona. Varahy maneniky pantsona izay mikarantsana, ka olo tsy feno satria tsy manam-pitiavana. Ary raha ananako koa aza ny faminaniana, ka fantatro tsara ny zava-miafina, na ananako aza ny fahalalana sy finoana, kanefa izao tsy manam-pitiavana, dia olo pokaty ambany mahantra tsy manana, ka olona maty satria tsy manam-pitiavana. Na dia omeko ho an'ny malahelo ny zavatra rehetra ananako, ka tolotrodorana amin'ny elo ny tenako isolo ny olona namako, dia tsy mahasoa fanatitra tsy ankasitrahana, ka foana tokoa satria tsy misy fitiavana. Fitiavana maharo-po sady mora fanahy, fitiavana tsy mieboebo ka tsy mba mialona, tsy mba mitady ny azy, tsy sosotra lahy, ka tsy mba manao ohatry-po na miavona, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana sy miara-mijaly mitondra ny gidym-piainana. Fitiavana mino zavatra rehetra, mifandefitra sy manantena maharitra, ny faminaniana ho foana fa manana fetra, fiteny sy fahalalana hitsahatra, ho levona izany, tsy hisy aharitra akory na iray, fa fitiavana ihany no tsy mba ho levona mandrakizay. Teny tsy afaka ao ambava fitiavana, ny tanorako miandrandra fitiavana, namana tsy mifanary, zanaka tsy foindreny, ireny noho ny fitiavana. Nefa ve mba fantatra olona fitiavana, zay ambony indrindra amin'ny fitiavana, nanolorany miany anavotalianao, anananao tena fitiavana. Fantatrao ny tiany ambara hoe fitiavana, fa Jesosy zay ty mizara lay fitiavana, nanolorany miany anavotalianao, anananao tena fitiavana. Fitakiny fitiavana, ka tsy te andre intsony hoe fitiavana, tsy omena tsiny anao, zay taminy toeranao, tsy te rika fitiavana. Nefa ve mba fantatrao lay fitiavana, zay ambony indrindra amin'ny fitiavana, nanolorany miany anavotalianao, anananao tena fitiavana. Fantatrany tiany ambara hoe fitiavana, fa Jesosy ty mizara lay fitiavana, miany anavotalianao, anananao tena fitiavana. Ny afatra ho anao. Mitandrema miambena ka mivavah, fa tsy fantatrareo izay iavian'ny fotoana. Koa miambena areo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tompotrano, na ho hariva, na ho mamantonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina,
fandrao avy tampoka izy ka ahitanareo matory. Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa miambena. Hoy ny tompo, mitodia ka mibebaha ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fahafitohinana mahameloka anareo intsony izany. Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Amen. Isaorana, isaorana, Jehova tomponay. Isaorana, isaorana, Andriamanitray. Fa be fititona mitody anay. Panjaka ty mpamindra foderana ianao. Isaorana, 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 fa be fiantra ianao. Panjaka be fity. Isaorana, isaorana, ny tomponay. Isaorana, isaorana, ny tomponay. Vitany aty mandray fitahiana ny lanitrary mamoaka ny soa ka misy toko ny vokatra tsara. Jehova tsy toa manambinanay. Perana ny anaranao Andriamanitray. Efa liza aiza manao mihiranay. Isaorana, isaorana, Andrianana harinay. Panjaka be fity. Terana ny anaranao Andriamanitray. Efa liza aiza manao mihiranay. Isaorana, isaorana, Andrianana harinay. Panjaka be fity. Isaorana, isaorana, Jehova tomponay. Isaorana, isaorana, Andriamanitray. Fa be fitonay mitody anay. Panjaka ty mpamindra foderana ianao. Isaorana, 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 fa be fiantra ianao. Panjaka be fity. Isaorana, isaorana, ny tomponay. Isaorana, isaorana, ny tomponay. Dia izany hira izany ry mpianoavana no entinay mametraka ny mandra-piona aminao, mamerina ny fisaorana sy fankasitsahana tamin'ny fiaranao taminay teto izahay, ary manome fotoana ho anao indray amin'ny manaraka. Nanatotosa Jacqueline Rakoto ary niaraka nanolotra taminy Maolona Velomanana sy Paulette Velomanana. Veloma tompoko.